Sanamadoly, anisan'ny tsy mampandroso any Madagasikara, tsy mampandroso any gasy dia ny fandovana ny toe-tsaina frantsay ny mahazana tany frantsay any Madagasikara, zay anisan'ny tena antony goavana tsy mampandroso, tsy mampahantra. Ary zany moa zany efa fantatrareo ihany fa zanatany frantsay dia tsisy tafa mihitsy raha mihoatra amin'ny zanatany anglisy. Eo le politika frantsay France-Afrique izay fitsetsefana ataon'ny la France amin'ireo zanatany rehetrareo ary tsy avelan'ny maleo tena mandraky ny androany ny zanatany frantsay. Ny Afrika moa zany efa niala daholo ny zay misy saina fa ny gasy zao de mbola vao maikara ny verina indray tantanan'ny frantsay ny fifidianana vaovao. Ny frantsay no mametraka filoham-pirenena Andry Rajoelina. Ny frantsay no manonga-panjakana ao Madagasikara, de frantsay no mametraka président frantsay de rehefa tsy metimety amin'ny gasy le président iny satria mangalatra loatra, mamono olona loatra, manao kolokolo sy manondrana are-pirenena sy mivarotra, de zo frantsay hoe tsy tianareo ty de hoetiny iny. De zao de frantsay indray no ina moa zany ny karakara fifidianana ho tsika zany maternel. Ka akoatran'izay politique France-Afrique zay, frantsay ihany ny mpanjanaka tsy mamela ny zanatany azo fahaleovan-tena mihitsy fa de tsetsefina hatramin'ny farany. De akoatr'izay zavatra zay politika France-Afrique zay de le toe-tsaina mihitsy le toe-tsaina frantsay zay lovan'ny gasy zay manisany tena tsy mampandroso. Ka androany zany ny zavatra ho resahako de ohatra amin'ny toe-tsaina frantsay zay anisany tsy mampandroso ny gasy satria zareo tsy mandroso. Gaga nareo raha tena hoe tsy mandroso ny frantsay, gaga nareo raha tena an'izany. Fa nareo moa de matimatiny hoe grande puissance la France, fa ny dette publique la France amizao any amin'ny 1000 milliards, 3000 milliards ngamba raha tsy diso ny dette. Tsy eritreretinareo kory hoe na ny budget 2026 ny la France tsy manam-bola ina moa zany ny anaovana budget 2026 déficitaire na 40 milliards d'euros, tsy ampy 40 milliards d'euros ny ina moa zany budget la France. Fa tsika ny zestiavany, tsika ny vonono lolo hoe grande puissance ampina nareo amin'ny fifidianana, ampin'ny frantsa mihina moa tsika fifidianana, omeny vola kely iny natao ampinao amin'ny fifidianana satria nao draba ampina fifidianana de aveo marché ritrehitra la France dolo. Zay tsy tapan'ny colonel zany. De ninona moa zany le toe-tsaina frantsay resako an'any fa tsy resaka économique. De resiko ohatra fotsiny be de be ny inona moa zany ny journal misy fa mba tsy siny hoe fanaratsiana frantsay fotsiny de journal omaly ny resiko ohatra journal télévisé maly ampanjakana maly no resiko ohatra hoe inona ny toe-tsaina frantsay hitanareo ao zay lovan'ny gasy zay tsy mampandrosoan'ny gasy. Satria ny tsika zany atao copie-coller amin'ny frantsay daholo, ny lalàna gasy de copie-coller amin'ny droit français, ny fampianarana gasy de copie-coller, nefa ny système éducatif frantsay de io diplôme B nefa tonga mandeha miasa tsisy zavatra hay. Ny gasy na ny frantsay zany de diplôme zany de ambony be zany, ianarana daholo io zavatra io zany, mianatra lesona be toetoa tsy accès amin'ny asa. Fa raha nareo mahita hoe ahoana zany fianarana Suisse, éducation suisse de eo vao tonga saina hoe moa zany izy io. Ny administration française copien'ny gasy atao soniatsy de hoentina maketsy de miandra ny soniatsy de miverinatsy. Ny administration française ny farany lourde indrindra, farany tsy mamely tsy efficace indrindra ianao zao tontolo zao. De io copien'ny gasy copie-coller. Ka akoatran'izay de resaka toe-tsaina amin'ny frantsay. De resitsika zany ny vaovao omaly. Ty vaovao omaly ty 20h dimanche 30 ino zany novembre. De maromaro ny sujet ato fa zay m'intéressé tsika incendie guerre en Ukraine tsy zay. Fa resitsika eto amin'ny resaka phénomène des cimetières de poids lourds.
C'est là le toe-tsaina frantsay, incivilité. Des dizaines de camions laissés à l'abandon. Près de 60 carcasses éparpillées sur quelques centaines de mètres. Les cabines sont éventrées, les moteurs désossés. So, les camions, les camions rehefa simba na efa tsy antsony de arindra la fotsiny amin'ny arabe na arindra la amin'ny parking ao Fleury Mérogis zay le toe-tsaina zay. Tsy oetreritra hoe anao ino moa zany olo-pirenena anao misy discipline sy ho an'ny tombotsoa rehetrarehetra de rehefa tsy mandeha ntsony ny camion anao rehefa tsy aparena ntsony de aterinao any amin'ny kasy. Fa ny frantsay tsy ohatry zany ka zay le toe-tsaina zay toe-tsaina gasy zavatra zay de inona ny zavatra ataony arindra la amin'ny parking le camion io arindra la zay le toe-tsaina zay ty tena tsy manara-dalàna incivil. De rehefa notanina izy antsona ny sasany hoe tobilanareo hitanay taty de le mandainga miala pa. Appartient plus. Ça ne dit rien du tout. Nefany ny journaliste mijery tomobile ny entreprise tany io de io mandainga tsy mba franc de hoe zaho izy. Qui a été vendu il y a quelque temps. Je n'ai pas la liste des anciens véhicules qui ont pu être vendus dans le passé, depuis 1998. Donc il est Zavatra tsisy aty Suisse mihitsy zany laingalenga zany aty honnête olon'olona de verenatsika sy zay sasa akoatran'io zao le tsy fanajana lalàna discipline mandainga de akoatran'io transport en commun de raitsika transport en commun les chauffeurs de bus face aux agressions. Un automobiliste excédé brise les vitres à main nue, puis entre à l'intérieur du bus et frappe à plusieurs reprises le conducteur. Cette fois filmé par des passagers en panique. Le chauffeur est lui aussi roué de coups. Ces agressions violentes contre des conducteurs de bus se multiplient partout en France ces dernières années. Sur le réseau RATP, les agressions ont été multipliées par 2 en seulement 3 ans. Nous avons suivi ce conducteur dans la région francilienne. Au contact direct des usagers, il nous décrit un quotidien émaillé d'incidents. Des connards, fils de pute, tu sais pas conduire. Ça les fanatans. On n'a pas vraiment de moral pour venir en bosser. Insulter le chauffeur de bus, la cour de L'année dernière, il a lui aussi été victime d'une agression de la part d'une cliente. Mais permet bien marquer en train de bouger le fortiment et tout pour pouvoir attraper. C'est incivilité, le terme que tu as. Chauffeur de bus ou pas, la zéro tout l'automobile, la c'est de putain, c'est le toe-tsaina sauvage. C'est une arane gasy de twizatsika ihany resaka ina moa zany fifidianana amin'ny 2027 dia Marine Le Pen sy Jordan Bardella no candidat zany ny favori amin'ny fifidianana président amin'ny 2027 inona mahatonga an'zareo anankiroa satria Marine Le Pen tratra nanao corruption kolikoly ohatrany Madagasikara mihitsy izy ny président teo aloha i Sarkozy de kolikoly de migarana en prison de tony personnalité politique olona présidentiable de mety tsy afaky latsaka i Marine Le Pen satria nanao kolikoly zay ny zavatra irarany gasy zay eo. L'une est la chef de file historique du RN. L'autre incarne la nouvelle génération. Officiellement, il est encore un plan B. Un campagne permanente. Mais pour certains, sa popularité en fait bien plus qu'un simple remplaçant. Faut-il voir entre les lignes un affrontement inéluctable entre les 2 champions du RN? De zavatra tsapatsika amizao koa de eo ny panneau politique corrompu ina moa zany corrompu
de eo koa bandy tsy maninina koa ty bandy soldat Bardella ty 28 ans le rio tsy maninina fa tiany olona fotsy satria io le mpanome tsiny étranger hoe oh mato zay io la France sahirana mahanto amizao de à cause des étrangers ny étranger reo ihany no maka ny asany la France le étranger reo ihany nefa ny étranger omeny tsiny sy kiany sy opainy sanandro any amin'ny étranger any la France no mangalatra any Madagascar la France no velona any Afrique raha tsisy any Afrique la France io de fe ny pays anisan'ny farany manitra indrindra ty Europe raha tsisy any Afrique any la France manao SADC any la France manao Union africaine any la France any Côte d'Ivoire any la France amin'ny tany jiaby any africaine nefa de zao ni étranger no médecine. Le sondage Odoxa publié par pour les deux champions du RN. Io zany typa mitovy a Madagascar hoe ny mpanao politika mpanao kolikoly tia misy affaire nanodina volan'ny inao zany Union européenne ty raha matoa ty olanao président no manodina vola ataony any amin'ny ampiasaina any amin'ny ina moa zany any amin'ny bureau madéputé anazy any ny volan'ny européenne de mitory zareo de c'est la France akoatr'izay nuisance sonore de riverain de le olona le tsy fanajana samy tanàna de mandeha ny bandy inao zany tanora profiter de la quiétude de leur balcon et de la vue sur les Alpes. Voilà un plaisir que Jérémy Thiel et son voisin ont parfois bien du mal à s'offrir. C'est pas ça, une fois tu les entends. À quelques mètres de chez eux, les motos des élèves du lycée voisin dévalent la rue à pleine vitesse. De jour, comme de nuit, un bruit strident envahit le quartier. Deux accès. Zavatra tsy ho isy aty Suisse mihitsy zany. O mpianatra lycée venao de bridenao ny moto anao pour faire chier les autres de manao bruit de tsisy ianana le voisin de tsy zatra azo le ataon'ny voisin atao satria ny police tsy tatsony zay ataony tsy hita zay passiny de zay mihitsy le bordel ohatry zay na France de aveo rehefa ataony ina moa zany antaniny zareo fa maninona ny ina moa zany ny motonao no ataony io de mahafinaritra fotsiny tiako le bruit tsisy fanajana an'le mpiarabelona incivilité voire même de confiscation du véhicule. Mais beaucoup de motards enfreignent la loi. Comme ce jeune homme qui a complètement transformé sa moto. En pot que j'ai mis en passage haut et j'ai aussi mis un petite chaîne. Des modifications illégales qui décuplent les performances des deux roues. Le pignon est lâché. Au tout début, normalement, on roule à 45 km/h. Une fois que tu la débrides, environ 70-80, ça dépend des motos. Et puis quand tu rajoutes un petit, 160 km. 150, 160. Et le drôle, elle est difficile. Moto prévue à 45 km/h. Bridé, non. T'as fait 160 km/h. Et aux années, les dangers. Satria tsy assuré tsony ny freinage tsy afaka masakana zany sady le moto namboarina iroule amin'ny ino zany 45 km/h fa 160 de bridena io de tsy manaraka lalana de ny police manakana de. Et quand vous avez un contrôle de police ou de gendarmerie, ça ne pose pas de problème? Il le tolère, j'ai l'impression. Il tolère sur ça. Une police. Parce que trafiquer sa moto peut aussi être accidentogène, cette tolérance supposée des forces de l'ordre est loin d'être la règle. Le laxisme. Partout en France, de plus en plus de collectivités haussent d'ailleurs le ton. Nous l'avons constaté dans la région de Nice, en assistant à une opération de contrôle. Le Paraná, c'est discipline. Dès qu'on des épreuves de force de femme s'impose. Aïe, mon ami. Dis, gérant ni inamosa ni restaurant malo dessert saro dessert tsy fait maison
fa ataony lafo be le dessert de lazay fa fait maison. Zay le fikafika zay, zay le fetsifetsy zay de zay le anaran'le gasy. Tsy manao zavatra qualité ohatry ny Suisse hoe manao qualité anao manao zavatra amin'ny miaraka amin'ny honnêteté anao manao zavatra. Fa tsy de fikafika de rehefa notaniny izy de izy ndray no manompa rehefa notaniny mpanao gazety. Io. Un bon dessert, un plaisir qui n'a pas de prix, ou plutôt si. Au restaurant pour les becs sucrés, l'addition serait de plus en plus salée. Lafo be. Nefa ka zavatra industriel na ampiasain'zalahy. Par exemple. Le cher, on l'a partagé. 8-9 € la part du tiramisu quand même. Si on connaît pas. Ouais, la part. Je connais pas. On est pas en Italie non plus, quoi. Je prends rarement de gros desserts. À cause du prix. Démonstration, nous avons fait notre propre tour de carte en région parisienne. Ici, entre un plat et le dessert, Ato lafo be, avec lafo be, nefa les qualités, un peu plus loin, pizza 17,50 € et dessert à plus de 13 €. mangaratra. 3,80 Zao €. ndraiky tao gasy zao. Alors Triche, comment justifier les prix? Ce restaurant nous a ouvert les portes. Ici, tous les desserts font moins de 10 € et sont faits maison. De rehefa notanina le restaurateur. Hoe fa manina ny lafo be, hoe ataotsy fait maison akory ny desernareo rehefa nandramanay de taimbava mivalina. Qui est prisé de la capitale. Des desserts entre 12,50 € et 16 €. Nous demandons s'ils sont maison. Maison, mandanguileri. D'accord. Qu'est-ce qu'il voulait faire Ah d'accord, vous laissez. Nous commandons un mi-cuit au chocolat, une crème brûlée et des macarons. Dégustation décevante pour notre critique. Sorte de sauce chocolat. Rehefa resana le Saucisse, je pense que le chocolat. Je monte, vous avez regardé le prix, vous êtes installé, le chocolat accepté. de ny taimbavany de zao hoe hitanareo ny prix ozy izy mataonareo mividy de ina moa zany fa manaiky mividy anareo zany de le hitanao le taimbavany gasy hoe rehefa tsy hinana de mipetraha ho inao inge tsy naneranao hividy zay le toetsaina zay tena frantsay zay manao la merde izy zavatra tsy fait maison koa ataony fa industriel atao lafo be de rehefa notanina izy hoe fa maninona no ina tsy fait maison koa no lafo be tenao ny adalanao te hividy afaka tsy mividy anao afaka tsy mihinana anao zay ny zavatra hitako matetika eto de io ny zavatra tembavana le vous êtes de la police aussi À partir du moment où vous avez regardé le prix, vous êtes installé, le chocolat accepté, c'est un contrat qui a été conclu. Pour le syndicat des métiers de la restauration, nefa de aratra zay le fetsifetsy zay zay nina moa zany toetsana frantsay lovan'ny gasy zay de raha voantanina hoe fa manina kosa ny lafo be nefa le produit c'est de la merde de tonga de tembava mivaliny hoe manaova raha mahay na aza mihinana rehefa tsy hinana zay ihany zany ny inona moa zany ny tiako resahana androany hoe anisan'ny tsy mampandroso amin'ny gasy de le toetsana frantsay tsisy ino zany manque le incivilité ny frantsay le mitapitaka le tsy sérieux le ino moa zany manao revina zay le izy azonareo efa nazavaiko teo le izy azonareo le zara tiako tenenina sura daholo